ahoana marina so ihany fa mbola mijoro ny timma sy ny flo marika ravalomanana isan'ny vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity ny fanokafana ny fankalazana ny faharoapolo taona izay nijoroany ny antokotiko Madagasikara teto amin'ny firenena fampirantiana antsary no nanokafana izany izay nahasarika mpizaha maro ary natonga sainany maro tamin'ny fahampitehan'ny firenena amin'ny kehitriny sy ny fanosoana tamin'izany fotoana ny asa vitan'ny flo marika ravalomanana sy ny antokotima tamin'ny fotoana izay nitondrany no naseho tamin'izany betsaka tamin'ireo mpisidika ny fampirantiana antsary no natsiaro tena sy nitaky ny iverenany hitondra any Madagasikara indray feny fitarainana sy fahampitehana avokoa mantsy ny sehatra rehetra ankehitriny kanefa niariary ny fandrosoan'ny firenena tamin'ny fitondran'ny flo marika ravalomanana hoy mantsy izy ireo hoe mahafinaritra be le izy nahafantarana zavatra be dia be hoe nisy zavatra tsy fantatra hoe tamin'izay mbola kely tany dia fantatra teto daholo hoe eve dada nanao an'izao eve zao dia tsy nanenina nakaty fa nahafantarana zavatra be dia be fampianarana aloha voalohany tena hitako teto tena hoe nianatra daholo ny zaza malagasy rehetra tamin'ny fotoana nitondrany dia ny foto-dravitrasa dia ny lalana tena hoe navita lalana be dia be izy dia teo amin'ny tantsaha izy tena hoe nanoana zato isanjato ngamba raha ho teneniko ny tantsaha positif daholo ny zavatra hitako rehetrarehetra amin'ny anina io fa tsy hoe fandokafana an'ilay olona akory ny zavatra eto satria mampitaha amin'ny zavatra ankehitriny zany mampitaha amin'ny zavatra ankehitriny fa positif daholo ny zavatra hitako eo ny amin'ny ankehitriny hitako anany reny fa iainako negatif tanteraka tokony taitra malagasy tokony hanana ampotsika dia mahasaha ohatran'io filohantsika io no tena filohantsika tsy mbola nahita olona ohatran'io tena filohantsika io tena mahasaha io ary tokony anaraka ny diantsika mahasaha fa raha veriny tanindrazantsika raha tsy mahasaha miaraka amin'io tsika tsy mpitenty ho an'ilay vahoaka malagasy satria zao mahita an'ity fampirantiana ny nanamboarana ny rova manjakamiadana voaloha ty eto zao vao magaka hayve zany ny flo ravalomanana ny tena nanao nanangana hatrany fotony lay zavatra efa simba izay no fanehoan-kevitra ireo mpitsidika nandritra ireny fampirantiana antsary izay natao tetsy amin'ny magrobe oririka ireny raha mikasika ny jirama tokoa mantsy izay mampimenimenina ny maro ankehitriny dia efa nisy ny fitsinjovana natao ny flo marika ravalomanana ho an'ny vahoaka malagasy tamin'ny fotoana izay nitantanany ny fitondran'ny flo marika ravalomanana no nahavita sy natafapetraka ilay 40 megawatt tao Mandroseza tamin'ny taona 2020 hitantsika amin'ny sary eto tsara fa teo ny be ny tanàn'Antananarivo tamin'izany dia ilaina nonga-panjakana ka niteraka fahampitehany orinasa io no tsy fikarakarana ankehitriny vokany ny mpanjifa no mizaka ny vokany amin'izao fotoana izao dia tsy menatra akory raha Joel sy ny ekipany no milaza amin'ny vahoaka malagasy ankehitriny fa tsy nisy ny karakara mihitsy ity orinasa ity hatramin'izay ka mahatonga izao delestage manara-penitra azy ireo izao ankehitriny io izao sary izao dia mana-porofo tanteraka fa mandainga ny mpitondra eto amintsika ny tsy fikarakarana nandritra ny teteza mita no nasimba ity orinasa jirama ity fa efa nanatsara io orinasa io ny fitondrana marika ravalomanana ary natrehany ny fitokanana izany tamin'ny taona 2020 raha teo amin'ny foto-drafitrasa dia isan'ny nampiavaka ny fitondrany flo marika ravalomanana moa ny sehatry ny fanamboaran-dalana isan'izany ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahaenina izay niainga teo Ambondromamy ka hatrany Diego izany hoe tsy avy eo ambanja makany Diego fotsiny tahaka ny ireryany irajoelona ankehitriny io fa nanomboka teo amin'ny sampana ny lalam-pirenena fahaefatra iazo any Diego no namboarina sy vita goudron tamin'izany mitotaly 7 kilometatra no lalana vita goudron tamin'ny fotoana izay nitondrany flo marika ravalomanana ka isan'ny santionena amin'izany ihany koa ny lalana antampony Orbe any amin'ny lalam-pirenena fahafito iny isan'izany ihany koa ny lalana Baibasiny ankoatr'izany ny lalana mamakivaky ny tanàna toy ny Tao Tomasina izay hitantsika amin'ny sary izao ny atsarany tamin'izany fotoana santionany teo amin'io ihany koa ny tetezana ao voloiny izay faneraseranina sy afaka hivezivezen'ny malagasy maro ankehitriny raha ny bâtiment publika indray dia asantanany ny trano ny banky foibe ao Mahajanga
sy ny fanamboarana ny boriny mahajanga. Izany natao de mba isariana mpizahatany tany antoerana sy teto amintsika. Santoina ny asa izay natao teny anivon'ny komina ny lapan'ny tanàna ao Anjozorobe sy ny tsena ao Anjozorobe ary ny tsena ao Ambohimanarina izay mbola mijoro tsara hatramin'izao. Ny hôtely 5 étoiles eny Vato ary ny lapan'ny fitsarana etsy Anosy izay hitantsika mijoro tsara hatramin'izao ny hatsarany sy ny amafiny izany fotodrafitrasa izany. Nanomboka ny taona 5 izy no nanangana ny seranatsambo tao Faradofay izay niteraka fandrosoana maro ho an'ny tanàna ny Faradofay ankehitriny io. Ny orinasa fanamboarana simenitra eny Ambohimangakely ihany koa dia mbola tamin'ny fotoana izay nitondrany Filoha Marc Ravalomanana no nametrahana izany teto amintsika. Ny fitondrana Marc Ravalomanana ihany koa no nanarina voalohany ny rovan'ny Manjakamiadana. Hevitra avy aminy ny fanarenana ity vakoka manana ny ajany sy ny asiny ho an'ny malagasy ity teto amintsika. Raha teo amin'ny sendra ny fanabeazana kosa 709 isa no EPP natsangany manerana ny Madagasikara ary CG misy 509 no natao manerana any Madagasikara. Nizarana kit scolaire avokoa ireo mpianatra ary tsy nandoa droit d'inscription ny mpianatra tamin'izany. Vokany 770 ny zaza malagasy no nianatra avokoa, niraisina an-tanana ny mpampianatra Fram. Raha ho an'ny sehatry ny fambolena kosa dia efa hitany paka tany amin'ny vahoaka ny fanosena ireo tantsaha na ara-jezika izany sy ny masom-boly na ny ara-pitaovana. Efa nisy mihitsy aza ny fikatsany Filoha Marc Ravalomanana izara tracteur ho an'ireo mpitantsa-pamboly ireo. Tsy nisy ny filaharam-bary niteraka fimenomenomana isam-pokotany tahaka ny hitantsika amin'izao toy ny tosika fameno sy ny vatsitsinjo tamin'ny fotoana izay nitondrany ny firenena satria samy namokatra ny rehetra ary ampisakafo ny fianakaviana tsirairay. Nilamina tanteraka vokatra izany ny fandriam-pahalemana ary afaka namokatra ny malagasy satria ampisakafo ny isam-pianakaviana. Efa ireo fitaovana moderna avokoa no nomena ireo tantsaha ary nampy ny malagasy ny varivokatra avy eto an-toerana. Raha ny fahasalamana kosa indray dia CSB misy 700 no naorina manerana any Madagasikara. Izany natao dia mba ametrahana ny fahasalamana eny anivon'ny vahoaka ho tsara kokoa. Ny zana natao vaksiny avokoa ny zaza malagasy mba ahasalama azy. Besaka tamin'ireo mpitsidika no latsa-dranomaso sy oly ary miantso ny malagasy namany ho tonga saina raha nahita ny zava-nisy iainany amin'izao vanim-potoana amin'ny fitondrany mpanonga-panjakana ankehitriny izao io. Izao na maso fotsiny ara mijery fafinaretana be no hita fa tena malahelo hoe izao mipotika dia tsy hoe miandrandratsika vahoaka malagasy amerina le izy fa simba le Madagasikara simba le firenena. Izany dia manam-pirofo tanteraka fa tsy nahavita ny vitany ilaina ongana teo amin'ny fitondrana ny mpanonga-panjakana amin'izao fotoana. Ny hevitra ny havita be kanefa vao mainka aletika ny fiainan'ny firenena sy ny malagasy ankehitriny. Dia hoy ny sekretera jeneraly ny Antokotima hoe tamin'ny fotoanandro hoe omeko azo 4 daholo ny tanjona ho an'ny isa-tokantrano satria efa tsy problème tsony ny sakafo tamin'izany, tsy ny hanina hohanina tsony, efa mitombo ny filana zany hoe efa manana ny hanina hohanina dia zany sisa ny tedavina. Fa amin'izao fotoana izao ny hanina hohanina mihitsy ny tedavina tsy misy ary ny zaraina amin'izao tsy 4 fa vary. Rehefa mavita mizara vary dia mirehare hoe mavita zany ve ny ainatsika. Ny fahefana dia tsika izao ny tompony fahefana, mila mahay mampiasa an'izay fahefana izay tsika. Marina mihitsy izay voalazana izay. Fankafana ny fankalazana ihany moa ity no tanterana teto Antananarivo ity fa itety fatra ny fankalazana. Ny azo ambara aloha dia soa ihany fa mbola mijoro ny Filoha Marc Ravalomanana ary mbola manome fanantenana ho an'ny vahoaka malagasy hatrany. Mbola tsy tara arak'izany. Raha izao no mandray fanapahan-kevitra matotra ny malagasy ka mamerina ny fitondrana ho eo am-pelantanany ilay tena manana traikefa sy mahay mitondra ny firenena ary mahay mitsinjo ny malagasy maro anisa. Fa raha izao fahampitena sy fahavoazana mahazo ny vahoaka izao angamba no mbola toy anahoana ny afaran'ity firenena ity sy ny taranaka ao aoriny fa ahoana mariny. Ahoana mariny